ny mofinainan'io atolotry ny FJKM Ambohijanaka Karafitiavana. Anareo izay sady voantso no marina, ampitombona aminareo mandrakarivana ny fahasoavana sy ny fitiavana avy amin'Andriamanitra Ray sy J06 Kristy Tompontsika. Misaotra an'Andriamanitra isika fa iendrika ny fahasoavana, vao avy nandray ny fanahy masina isika omaly Pentekosta, dia izao afaka miombona ao amin'ny fampajangana ny fahefan'ny Tompo izao indray. Ivavaka isika. Misaotra anao izahay ry Tompo Andriamanitra fa Andriamanitry ny Andriamanitra ianao, ary Tompo ny Tompo, tsy misy ny toa ianao fa ianao ilay Andriamanitra efa teo foana hatr'izay, ary eo foana mandrakizay. Misaotra amin'ny fiahianao anay izay zanako sy asan'ny tananao ka nahazo zao tombonandro zao indray, ahafahanay mifampizara ny mofinaina amin'ny alalan'ny tambazotra tserasera izao. Aokary Tompo ny voninahitra ao nisy eo amin'izao, ary ny sitraponao rery ihany no tanteraka, dia momba anay fantsintsinina sy tsy mavita na inona izay raha tsy miaraka aminay ianao. Dia manandram-bavaka izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny mofinaina voalahatra an'io dia izay voarakitra ao amin'ny bokin'ny mpaminany Isaia. Isaia 5:20, ny 5 ka hatramin'ny 7, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Lozany izay miady amin'ny namorona azy, tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany ihany ireny. Ny tany manga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao? Na ny asanao va anao hoe tsy manan-tanana izy? Lozany izay miteny amin'ireny hoe inona no ateraka ao? Na amin'ireny hoe inona no aloky ny kibonao? Izao no lazain'i Jehova, ny Ray Masin'Israely, dia ny namorona azy. Ny amin'ny zavatra ho avy no anontaniao aho, ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Izao nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eny amin'ny rehetra. Izao nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana, ary ny lalany rehetra dia araviko avokoa. Izy no hanao ny tanànako, ary ny oloko voababo dia alefany, nefa tsy ambola amin'ny karena. Hoy Jehova Tompo maro. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Vita Pentekosta tokoa isika androany alatsinainy 4/2022. Maneho izany fa avy nandray ny fampianarana ny amin'ny fanahy masina tsika. Ao anatin'izany mihitsy no ampatsiahivan'ny Tompo amintsika, amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia fa tsy adenkevitra ny fahefan'ny Tompo. Mbola manamafy izany koa ny vanim-potoana izay itenenan'i Isaia eto amin'ny mofinaina, satria tena ao anatin'ny fotoana fahababoana tanteraka ka nahavier-hevitra ny vahoaka an'Andriamanitra ary niheverany fa efa nafoy tanteraka izy ireo. Ao anatin'izany fotoana mamay izany indrindra no anehoan'ny Tompo indray amin'ny alalan'ny mpaminany Isaia fa eo foana izy ary tsy mahafoy ny olony, ary tsy adian-kevitra ny fahefany. Tsy adian-kevitra tokoa ny fahefany satria manam-pahefana amin'izay nohariana izy, ary tsy adian-kevitra tokoa ny fahefana satria maso mandidy amin'ny safidiny ny Tompo. Voalohany ary, manam-pahefana amin'izay nohariany ny Tompo. Izao no voalaza eto amin'ny mofinaina 1:10 tapany voalohany. Izao no lazain'i Jehova, ny Ray Masin'Israely, dia ny namorona azy. Manamafy izany koa ny 12. Izao no nanao ny tany sy nahary ny olona eo amboniny. Ny tanako ihany no namelatra ny lanitra sy nandahatra ny eo amin'ny rehetra. Izany teny voalahatra ao amin'ny mofinaina izany no mamerina amintsika indray fa Andriamanitra no nahary izao rehetra izao. Voalohany, iza moa io Andriamanitra io? Io ilay tsy misy fetra, mandrakizay, tsy nahariana fa ilay fototra ny andohan'izao rehetra izao.
tsy nisy mihitsy fotoana hoe tsy nisian'Andriamanitra. Ho indrindra ny Salamo 105:5 manambara izany: fony tsy mbola ary ny tendrombohitra na voaforonao ny tany sy izao rehetra izao, dia Andriamanitra ianao hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Raha tsorina dia efa teo foana hatramin'izay, sady tsy mitsy fetrany talohany namoronana izao rehetra izao Andriamanitra. Ambony izy, mahaleo tena, ary talohan'ny zavatra rehetra no ariana teto an-tany sy tany an-danitra. Ho indrindra ny episitizy voalohan'ny Timoty 4:9-10 tapany voalohany hoe izy ihany no manana ny tsy fahafatesana. Izany hoe velona hatrizay ary velona mandrakizay Andriamanitra. Io ilay Andriamanitra ivavahantsika sy amorenantsika ny finoana. Faharoa, fa inona ilay rehetra no ariany? Nde ny Salamo 4:7-4:20 no isantarantsika izany: endre ny amaroan'ny asanao Jehovah, fa endrena no nanaovanao azy rehetra, henika ny zavatra nataonao ny tany. Tsy nanatao foana Andriamanitra raha nahary izao rehetra izao, fa tao anaty fahendrena sy fahalalana feno no nariany zavatra rehetra. Raha ny mofinainantsika dia ny tany sy ny olona ao amboniny ary ny lanitra izay rehetra eo aminy no ambareto. Tsy izay ihany nefa no naharian'Andriamanitra, fa araka ny mpanao Salamo 4:100-4:20 dia maro sy mahenika an-tany ny zavatra no hariana. Tsara raha vakiantsika manontolo ny Genesisy 1:1 ahatserovantsika indray izany fahariana izany. Ary ireo rehetra no hariana ireo dia tsara avokoa ny Tompo, ary ny tsara indrindra dia isika olombelona izay no hariany hitovy endrika aminy. Ireo voary rehetra ireo no ananan'ny Tompo fahefana, ary tsy azo iantika-hevitra izany fahefan'ny Tompo izany, araka ny mofinaina 5 manao hoe lozan'izay miady hevitra amin'ny namorona azy. Satria tsinitsininy eo anatrehan'ny mpamorona izay noforonina. Tavim-bilany isan'ny tavim-bilany amin'ny tany ihany ireny no nofinaina. Ary tsy baikoina izaniza ny mpamorona fa manam-pahefana amin'izay noforoniny. Ny tanimanga va ilaza amin'ny mpanefy azy hoe inona no ataonao? Manam-pahefana tanteraka amin'izay no hariany tokoa ny Tompo, ary mitondra amin'izany amin'izay tiany anaovana azy, kanefa ao anaty fahendrena sy fahalalana izany fahefana izany. Faharoa, tsy ahidan-kevitra ny fahefan'ny Tompo, satria masy mandidy amin'ny safidiny izy. Mbola mafisina eto indray fa Andriamanitra tsy misy toa azy io Andriamanitra ivavahantsika io. Tsy misy ny talohany ary tsy misy ny andimby azy, fa Andriamanitra efa teo hatr'izay io ary Andriamanitra mandrakizay. Hoy ny mpaminany Isaia amin'ny 7:10 tapany 5. Talohako dia tsy nisy Andriamanitra voaforona sady tsy hisy andimby ahy. Andriamanitra tsy miovana Andriamanitsika ary tsy miala amin'ny fanekena izay nataony. Noraisiny an-tanana ny nohariany ary nataony andraikiny ny zanany sy ny asan'ny tanana. Ho indrindra mofinaina androany dia ny 1:12 tapany 7 manao hoe ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka aho adidiko ihany. Fahefana azy Andriamanitra izany. Tsy azo nizaniza toerina na sakanana fa rehefa isy Andriamanitra no miasa dia tsy misy mahasakana izany. Amarin'ny mpaminany Isaia izany eo amin'ny 7:17 tapany 7 manao hoe miasa aho ka iza no mahasakana? Izany Andriamanitra izany dia nametraka lamina eo amin'ny famonjena ny zanak'Israely sy ny zanak'olombelona rehetra. Nisafidy amin'ny Mosesy izy tamin'ny fanafahana ny vahoakany izay teo ambanin'ny vahon'ny Egyptianina. Mosesy ilay nihevitena fa tsy hahavita izany, satria tsy mahay mandahatra, tsy mahay mandresy lahatra.
Ny fanapahan-kevitry ny tompo anefa dia nisafidy azy ary nampanantena hiara-miasa aminy hatrany mpanahoana ny voninahiny. Safidy tsy azo laizina izany ary zanaky ny Israeliany no nirahany hanafaka ny olona. Ny safidy an'ny Solomona ihany koa izy. Solomona izay zanaky Davida tamin'ny fanaovana trano izay itoeran'ny anarany, na dia Davida azy no nikasanao izany trano izany. Safidy ny manokana ihany koa izany. Ny safidy an Jesosy Kristy izy ho amin'ny famonjena izao tontolo rehetra izao. Safidiny sy fanapahany izany satria tsy hitrany hisy ho very sika na dia ray aza. Raha azoitsika dia saika zanak'Israely avokoa ireo safidian'Andriamanitra ho amin'ny famonjena ireo. Fa eto amin'ny finahinantsika kosa dia ny hafa firenena. Ny jentilisa no safidian'Andriamanitra hitondra famonjena ho an'ireo olona tany amin'ny fahababoana efa ho 70 taona. Masy mandidy amin'izany safidiny izany ny tompo ka tsy misy afaka ny anao hoe fanahoana ho indrindra mofinaina ny amin'izany araka ny 7:10. Izao no nanaitra azy io tamin'ny fahamarinana ary ny lalany rehetra dia aravoko. Izy no hanao ny tanànako ary ny oloko voababo dia alefany nefa tsy ambola amikarena hoy Jehova. Raha vakintsika manontolo ny Isaia 5:20 dia ho fantatsika fa Kiriosy io no safidiny io, hafa firenena, jentilisa, satria de Persianina no netiny nanatanteraka amin'ny famonjena izay ataony. Ary mbola Persianina ihany koa no entiny manangana ny rava de Jerosalema izany. Hitantsika amin'izany ary fa masy mandidy amin'ny safidiny tompo na amin'ny olona io, na amin'ny fotoana, na amin'ny toerana, manam-pahefana tanteraka amin'izany izy. Azadinoana ary fa isika izao koa dia zavaboarin'Andriamanitra ary tena manam-pahefana tanteraka amintsika izy. Asany tanantsika ka tena no raisina didiny tanteraka, fa mino sy manaiky izany fe isika. Tsaroro fa ny finoanao no amonjenanao fa tsy miasanao. Fa toy izany koa, isan'ny tsara indrindra no safidian'Andriamanitra isika tamin'ny fahariana, satria dia nataony mitovy endrika aminy. No safidiny koa isika no ny asany indrindra ho iraka hitorin'ny filazantsarany ary ampandroso ny ambandain'ny fanjakany. Tsy hoe izay mitory eny ambonin'ny pilipitra akory no mitorin'ny filazantsara, fa ny andavanandrom-piainanao mihitsy no ako ao Baiboly velona ho vakin'ny olona rehetra. Mety zary anaiky ny fahefan'Andriamanitra, ampanjaka ny fiadanana eto amin'izao tany fandalovana izao. Ary tsy mananjo andahany safidiny sika raha tahandray ny famonjena izay atolony antsika ampitiavana be. Tena tsy adidi-kevitra tokoa ny fahefan'Andriamanitra ary manam-pahefana amin'ny noariana izy no masy mandidy amin'ny safidiny eo amin'ny zavatra rehetra. Dia azy Andriamanitra irery ny voninahitra. Ivavaka isika. Ry Andriamanitra ranaiza ny an-danitra eo. Mbola ivavaka isika. Ry Andriamanitra manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra, misaotra anao izay fa tsy diso aminjara amin'ny fanapahanao eto amin'ity fiainany ity. Ianao ilay miazona izao rehetra no ariana izao ary manam-pahefana amin'ny izany entinao mandamina ny fiainana zanak'olombelona. Aza vela mandalo foana tompo ny fampianarana no raisinay androany, fa ataovy mahay mankatoa ny fahefanao izahay anananay ny tena fiainana. Misaotra ihany koa fa vokatry ny safidinao no mampisy anay indrindra ny mahavavolombelonao anay ka hisafidiananao anay ho iraka hanao ny asanao. Mpanompo tsy mahasoa izay tompo ka mila ny herinao sy ny fiarovanao hatanterahana izany iraka izany. Momba tompo ny mpitondra anay izay tokony, nara-panjakany io, nara-pivavahana mba ho mpankatoa
ny fahefahanao ireo ka tsy hanao afa-tsy ny sitraponao irery ihany. Dia eta io Tompo ny fiangonana ambohijanaka karaha fitiavana, ahavita ny iraka izay apetraka aminy, ary no tompona andraikitra tsirairay dia neo tanteraka ny voninahitra ao amin'ny asa rehetra izay saniny. Dia manandra izany vavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy izay, ary sitrakainy manambatra izany amin'ilay vavaka tsara indrindra nampianariny manao hoe: Izany lanitra, ho amasina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao, itiakamtariny ny lanitra, mioren'ny izay amin'asazo aminay, ary mandelany elokay, tahaka ny amelaka izay reka taminay, ary azatotronay amin'ny fakapana, fa manafahany amin'ny ratsy, manao fanjakana sy ny hery, ary amin'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia misaotra ny tompo indray isika fa nomeny fahalalana ny amin'ny fahefany sy ny amin'ny Andriamanitra tsy misy toa azy. Raiso ny tsodrano izay tinonina amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitry ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy. Rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina.